Sehatra ny fitaterana anabakabaka indray kosa nazo tale général vaovao ny aviation civile de Madagascar na ny ACM androany moa no nanatanterahana ny lanonana famindram-pahefana teo amin'ny tale général teo aloha sy ny tale général vaovao Andriamatoa James Andrianalso fotoana izay nahafahan'ny tale général vaovao ihany koa namariparitra ny asan'ny ACM amin'ity taona ity. Nandray ny asa maha-tale général ny ACM azy Andriamatoa James Andrianalso izy no andimbiny tale général teo aloha Andriamatoa Jean Robert Razafy. Ankoatra ny fiantohana amin'ny fandriam-pahalemana sy ny mpandeha ao anatin'ny fanarahana amin'ny fenitra iraisam-pirenena, anisan'ny tokony apetraky ny tale général vaovao ny ACM ny nitsampiasan'ny NOTAM amina zavatra ivelan'ny voalazan'ny OACI. Nambaran'ny tale général vaovao tao anatin'ny tafanerahany tampano gazety tao aorian'ny lanonam-pamindram-pahefana teo aminy sy ny tale général teo aloha ny momba ny fampiasana ny NOTAM. Oui, io zavatra io norme standard avy amin'ny OACI io tokony ampiarina tsika ny membre ny OACI dia tokony ampiaritsika io zany raha toka misy zavatra hafa tian'ny fitondrana politika zany na fitondram-panjakana politika hoe ho atao mikasika ny hoe embarquement na passager na ohatran'izany manana moyen hafa izy tsy eto Madagasikara ihany misy an'izany tavarao ngamba fa raha misy fiaramanidina andeha ho any États-Unis dia ny département d'état américain mandefa liste meloa amin'ny makany amin'ny aéroport de départ hoe reto olona ndraiky tsy azonareo embarquer no anatin'ny aéroplan io tsy fampiasana notamina mihitsy zany. Ny ACM izay anisan'ny andrekina ny fampandrosoana ny fitaterana anabakabaka ity farany izay antoka ahafahana manatsara ny fizahantany. Tafiditra ny fanatsarana ireo sehatra ireo anisan'ny ao anatin'ny vaindondra rano tale général vaovao ny ACM ny anesorana ny Madagasikara ao anatin'ny lisitra mainty ny vondrona Europeanina. Momba ny aix be efa roa taona mahery kely zay no nanomboka ny asa na teo amin'ny nivon'ny Air Madagascar zany na teto anivon'ny ACM entina araka lazaiko teo moa ny hoe base ny fivoahana amin'ny annexe be dia ny fifehezana tanteraka ny sécurité ny exploitation na au niveau an'ny compagnie aérienne zany na au niveau an'ny ACM rehefa voafehy eo dia mandeha ho azy ny fivoahana avy amin'io annexe be io efa eo fototra tanteraka amin'ny asa zay entina mifehy an'io resaka sécurité io na ny Air Madagascar na ny ACM amin'izao fotoana zao misy dossier zany lasany Bruxelles ary isy amin'ny faraparan'ity volana mars ity zany isy fivorian'ny antsoina hoe comité de sécurité zay andinika io dossier io dia miankina amin'izay fahitany zareo amin'ny le dossier amin'izay fotoana zay no mety ho fitoyan'ny situation antsika zany raha miolatra amin'io annexe be io. Anisan'ny nambaran'ny tale général vaovao fa olana goavana ary mbola manahirana amin'ny Madagasikara hivoaka ny lisitra mainty amin'ny zotrana bakabaka makany Europe ny tsy fampin'ny teknisianina voahovana momba ny fandriam-pahalemana. Raha nitatitra nataon'ity tale général vaovao ny ACM ity dia Andriamatoa James Andrianalso dia ilaina amin'ny fandraisan'ny fanjakana andraikitra amin'ny fampitomboana ny teknisianina momba ny fandriam-pahalemana anabakabaka ary nosoritany ihany koa fa ilaina amin'ny fametrahana vina ravitresaka ahafahana manana aviation civile matanjaka ary fanotra ny fampandrosoana ny fitaterana anabakabaka sy ny fizahantany.